roapolo reo sasy efa telopolo mety tsy manino satria folofolo dia ampiana tsondro ray kilao vao maraina dia nisokatra ny Tsenan'Ny Mpiompy eny Nanisana izay karakarain'ny MPE na ny Malagasy Professionels de l'élevage. Manala fahasahiranana ny mponina Antananarivo ihany koa anefa ity tsena ity satria afaka mividy entana mivantana amin'ny mpiompy ireo mpanjifa. Misy aza ireo izay tonga avy lavitra mihitsy mividy entana eto amin'ny ity toerana ity. Mitohy ka hatramin'ny sabotsy rome ny hetsika Tsenan'Ny Mpiompy. Ka niverinay hoe tsena be dia misy ndraitraretra kanjo ay mbola occasionnel fotsiny zany ty dia mba aleo mba hitoy zay dia mahafinaritra mba manampy kely ny izay maro anaka zay avena manaka mbahiny. Mampiavaka anazy zany zao zany hoe miainga avy amina vokatry ny mpiompy mivantana zany izahay zany hoe mpikambana ato aminay any moa zany raha oharina amin'ny isan'azy aloha zany somary mirary le izy fa kosa tsara lavitra noho ny fakan'ny mpamvongady any amin'izao mpiompy any reo zany zay le fandrema to dia ny akoho poulet de chair na maty zany na velona ny trondro tately dia ny akoho gasy any koa mety ho azy zay fotoana zay fa eo andala fanangonana anazy zany ny ana zany